isanareo namana fa za tompoko dia tsy hanao toetrana kisoa ka hiara hihosina amin'ny kisoa anaty vovoka sy anaty fotaka. Tsy afaka nangina fa tsy maintsy niteny Andriamatoa Paolo manoloana ny horonan-tsary izay niparitaka nataon'ny député de Madagasikara voafehy tamin'ny faritra Majunga 2 iny izay naneteny chef de district tany an-toerana. Io horonan-tsary io moa dia anisan'ny horonan-tsary feno avinavina feno fanevadevana an'io chef de district io. Ho anao izay tsy naharaka dia toy izao izany horonan-tsary izany. Député fa hainao zao lay zaho todika manokana aminao distrika eto tsika miraha lafaka hita androany esory io teny mapa administrateurnao io dia milatsanao mifaninana aminakay fa aza me tsara velatsy eto mpampianatra jiaby io ambanibaninao ata ministra fampianarana tonga Majunga anao tsy tonga manatrika nefa anao Majunga aza me tsara velatsy aminay eto anao fa zaho za tsy matahotra anao fa matoa zany teny tany tsy mety tsony ny fiarahanay miasa enao zany se esory io mbola za koa manefa caution 20 millions d'ariarinao raha efa anao milatsaka ary atao supplianao Orlando fa za tsy matahotra anareo zany raha ambarako androany alefa tsaratsara zay hoe mpanao gazety sy télévision ka zay teneniko anao chef district maro raha ataonareo ao ampiadinao ao amin'ny bureau district jiaby 10 taona zay atao tsy nisy niady androany anao tonga eto amin'ny fampianarana fiatsaram-belatsy ataonao jiaby io zay raha ambarako mialatsiny aminareo akany anareo entreprise fa tsara ho haindray aman-dretsy vahoaka eto zany androany ka zay teneniko aminao chef district rapitso foana anao manaova disponibilité esory ma-administrateur anao lamba io milatsahanao député à Majunga 2 ahaizanao tsara force anakay ato ary atao supplianao Orlando toananao io fa za tsy matahotra raha tsisy volanareo caution efaiko caution-nareo 20 millions d'ariary zay raha teneniko aminareo zany dia voalohany indrindra nampatsiahy ny asan'ireo olom-boafidy Andriamatoa Paolo indrindra ny député de Madagasikara hoe inona no asa tokony ho sahanin'izy ireo fa tsy tokony hifampijabaka andraikitra hoy izy ny tenany. Lalàna no mifehy zany représentation de l'état zany na ny fisoloatena-panjakana loi 2014-021 de misy décret d'application io décret 2014-19-29 tsy hiady amin'izaniza zay fa tokony fatarina raha mitany tandalana dans un état de droit hoe inona ny andraikitra ny olom-boafidy. Ny andraikitra ny olom-boafidy tompoko raha député izy de parlementaire izy zay mampandany lalàna afaka manolotra lalàna de manara-maso ny asany exécutive fa tsy manevateva na manambanimbany ny exécutif. Antsoa moa Andriamatoa Paolo amin'Andriamatoa Premier Ministre mba hijery akaiky ty toe-javatra sy toe-dra raha ty satria anisan'ny tolotsolon-tena-panjakana ny chef de district ka tsy mendrika ny fitiretenana hoe fanevetevana toy ny nataon'ny député de Madagasikara voafehy tamin'ny faritra Majunga 2 izao. Mitodika aminao monsieur le Premier Ministre, chef du gouvernement, chef de l'administration. Olona fehezinao misolo tena-panjakana satria misolo tenanao amin'ny zavatra rehetra zay ataony. Tsy idirako ny adin'olona roa lahy tompoko. Raha ohatra ka nisy ady tany tsy fantako ina ny fotsiny ny ady fa ny zavatra fantako fotsiny de nanevateva mpiasa panjakana voalohany. Solo tena-panjakana manao fanamiana anteny ny député anankiray tany Majunga 2, monsieur le Premier Ministre, chef de l'administration mijaly mpiasa panjakana. Mafiany koa Andriamatoa Paolo fa tsy manana fahefana velively ireo olom-boafidy handeha hanesotra olom-boatendry teo amin'ny toerany na dia misy aza ny disadisa sy ny tsy fankahazoana amin'ny roan-tota. Ny député nge no mamindra olona miteny hoe ity sy tiako ty de ity tiako ity esory ity ampidiry hoe izay nahatonga azy romotra amle chef de district Majunga 2 satria misy olona eritreretiny ho adversaireny
eto amin'ity Madagasikara ao Majunga de enao ve zany tsy afaka hiresaka amin'olona amin'ny mahasolo tena mpanjakana anao fa rehefa miresaka amin'olona de heveriny fa hanampy an'le olona hikontra azy am'le fifidianana. Tsy mety zany. Satria tezitra mafy moa Andriamatoa Paolo manoloana ny fihetsika izay nasehon'ny député de Madagasikara voafidy tamin'ny amin'ny faritra Majunga 2 ity ka tsy maintsy nampahatsiahy ary nampianatra ny toetra tokony hananan'ny olom-boatendry ary ny olom-boafidy eo amin'ny fitantanana ny firenena. Tsy maintsy ampianarina ianao monsieur le député. Fa ny hadihadiko moa zany taizanao nianatra za siditra am'le resaka fahaizana sinina. Satria eto ambonin'ny tany tsy voatery hoe manana diplôme ianao vao mahay miaina. Tsy voatery hoe manana diplôme ianao vao mahay ny antsoina hoe savoir être na savoir vivre. Zavatra efatra ny maha-olombelona ny olombelona. Savoir faire, savoir être, savoir vivre. Moa ve misy aminareo olom-boafidy sasatsasany izay savoir être sy ny savoir vivre zay. Mihevitra nareo fa ambony lalàna satria manana immunité de manevateva olona. Sy olona ray ihany sy mpiasa-panjakana ray ihany ataonareo an'io. Fisin'Andriamatoa Paolo Atrano fa toetra tsy mendrika ny nasehon'ity solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tany amin'ny faritra Majunga 2 ity ary koa izy fa tsy tokony hanao fihesika toy izao ny tenany ary indrindra na ny fitafy aza tokony hanao samboady hoy izy ity solombavam-bahoaka ity satria manatrika seremonie officielle fa tsy handeha ho toy ny olona rehetra ary afaka nysamborina hoy izy Andriamatoa solombavam-bahoaka ity nandritra io fanavetevanana nataony io. Kosa Andriamatoa solombavam-bahoaka honorable zao moa tianareo de tsy nanao samboady anao nefa manevateva mpiasa-panjakana ambony solotenan'ny prime ministre solotenan'ny ministre ny fampianarana. Raha za tamin'ny toeran'le olona tonga de nangalako polisy anao de nisamboriko satria tsy safatarako anao ho député satria anao tsy manao samboady any anatiny cérémonie officielle. Faharoa manarakaraka an'izany mihevitra nareo fa ho inona moa ianareo sy nareo rehetra sy ny député rehetra fa misy député misainao mihevitra nareo ho inona ianareo kay eto Madagasikara satria manana immunité de hanao zay tianareo hataonareo. Tsy ankelany ihany koa dia nanao antsoavo Andriamatoa Paolo amin'ny antoko TGV sy IRD ary indrindra amin'Andriamatoa président de la République izay filoham-panorona ny antoko TGV IRD mba hijery akaiky ity toe-draharaha ity fa tsy mendrika hitondra sy tantana firenena hoy izy ny olona toy izao fa mba asiosivana ihany fa tsy hoe izay manambola dia ho afaka hirotsaka sy hisolo tena amin'ny alalan'ny IRD. Raha nijerena ny siady io crédit anaovana intervention amin'ny resaka développement io anticonstitutionnel ange io ry honorable vavy sy honorable lahy satria nareo juge parti fa zay mizaka tsy miteny ahoana moa zany nareo micontrôler ny asan'ny exécutif nefa mitatambola juge nareo ny parti sady contrôleur zany nareo raha ohatra azo tenena anazy matière de finances publiques sady ordonnateur nareo ny comptable nefa misy ny principe de séparation ce qui ordonne ne paie jamais de tokony izy koa zany ce qui contrôle ne manie pas les deniers publics. Tsy tokony kirakira ianareo zany nareo solombavam-bahoaka nefa saiko na grâce avia izy nanomezana anareo hanao ny asan'ny exécutif satria nareo no présider les commissions de ny akamaroanareo solombavam-bahoaka mpandraharaha de mbola juge parti nareo satria nareo ihany koa no mikirakira le marché public manorohoro ny solotenam-panjakana izay tokony tantana an'io volan'ny siady io zay 1 milliard 200 millions de francs par district itsaky ny 119 zany 119 district zany misy an'io 1 milliard 200 millions de francs aiza amin'ny andininy sy ny andalany ao amin'ny lalam-panorenana no manome alalana ny solombavam-bahoaka hitatana an'le siady hitatana an'le crédit hitatana an'le vola lasa ordonnateur lasa exécutif sy ny teny zahay de averinareo hoe adala ka zahay de miteny aminao ma président miteny aminareo moa zany fa tsy anao rehetra fa betsaka nareo manao azy
ama présidence synade zay tsy mahasahy nareo fa matanjaka nareo ny tompony lalàna man'ny minité io fa tsy faly aminareo izahay administrateur civil ampitaina aminao zany monsieur le président de la république, monsieur le premier ministre, nareo membre du gouvernement, nareo membre du bureau permanent de l'Assemblée nationale, tsy faly aminareo zahay satria manimbazimbanay anareo manomboka amizao de hasehonay zany tsy fahafalianay zany fa am fomba mendrika am fomba mihady de fanomboako koa zao vidéo zao ma président fa nangataky ny avaliny membre de bureau hanao azy matiky isanareo namana fa za tompoko de tsy hanao toetrana kisoa ka hiara hihosina am kisoa anaty vovoka sy anaty fotaka fa teny administrateur civil nianatra na vita master de nanao concours de nianatra 2 ans antsoina hoe administration publique teny amin'ny ENAM administration territoriale générale et territoriale nianatra ny matière rehetra maro be de tenin'olona zay no tenenako eto fa izahay de tsy faly ary malahelo ary mangataka izahay handraisana fepetra monsieur le président inareo IRD nareo mapara nareo UPAR de mbola sahinareo reny hanao candidat amin'ny anarany antokonareo reny olona salamy reny mba tsy usivana kosa rangana de tsisy lalàna miteny hoe izao ny diplôme takina mba hosolombavambahoaka fa mba tsy usivana am resaky comportement le savoir être tompoko sy ny savoir vivre le fahaiza miaina sy ny fahaizany hipetraka ho maholombelona mba angatahina na mafiatrany Andriamantoa Paolo fa tsara kokoa raha mba hasiana critère ny firotsahana ho député de Madagasikara fa tsy mendrika ho viraviraina intsony Madagasikara ary tsara raha mba olona manam-pahendrena ary manan-katao tanteraka no hitatana ny firenena fa ny olona neto zay manambola na voalocation de manambola anaovana propagande de afaka milatsaka na dia olona tsy mendrika ho solony vavany vahoaka eto Madagasikara tsy mendrika hisiéger ao amin'ny Assemblée nationale io fa noho ny fananany de afaka milatsaky izy de afaka manao zay tiany hatao androany ianao manao zay tianao atao monsieur le député senareo zay député zay fa nanazimbazimba mpiasa mpanjakana teto amin'ity Madagasikara ty fa rapitsonareo mbola ho tsarainy tantara nareo mieritreritra fa tsy afaka manao ninona zay ekena tsy afaka manao ninona zay fa kosa enao ndreare hoe handoan'le caution'olona manakarena enao de aloavy daholo ary ny caution-nay rehetra fa hilasaka koa zay de enareo mieritreritra fa tsy olany zay reo milasaka nanao antsoavy ihany koa Andriamantoa Paolo amin'ireo fonctionnaire sy amin'ireo olona rehetra zay manana fahendrena mba hirotsaka ho solombavam-bahoaka ny Madagasikara satria ireo olona manam-pahendrena sy manana toe-tsaina manetry tena ho izy ny tokony mendrika izany toerana mahasolombavam-bahoaka izany mampiriska ny fonctionnaire rehetra sy ny olona manana intelligence manana savoir vivre sy ny savoir faire sy ny savoir être ndao tsika mba hilasaka ho solombavam-bahoaka satria isika no mendrika an'io fa aza viraviraina tsony amreo olona reo ny fiandrianam-pirenena satria zany parlement zany de institution de la république olona tokony manolotra lalàna mifidy lalàna hanaja vahoaka de olona sy tokony tatambola sy ady ry zareo reo de omena faveur izy saiko na grâce na faveur de ampitantaninazy io sady exécutive zany izy no parlementaire de zay no mampidingin-drambo azy reo satria zavatra mbola tsisy eran'izao tontolo zao ny parlementaire mitantana crédit ka hanika manao ny asanareo exécutif izy ny asantsika exécutif de averiny hoe ambany daholo ny olona rehetra na sady moa Andriamantoa Paolo fa tsy maintsy hametraka fitoriana manoloana ny fihetsika manalabaraka ny mpiasam-panjakana chef de district izay nataon'ity solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny faritra Masonga teo ity ka hapetraka izany fitoriana izany rehefa tsy manana izay immunité parlementaire izay intsony io solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tany faritra Masonga 2 io ka izahay de mangataka amin'ny ministère ny fitsarana satria mety hitorina namanay
tamin'ny fanalambaraka, fandrahonanao fady, fanaovana tsinotsino zay nataona solombavam-bahoaka. De ho hitantsika eo izy manana immunité zao, fa ny fahafantaranay azy zay koa mahay lalàna de abaribarinay nenay. Une fois vao accepter ny candidature ny député de tsy député tsiny izy fa simple candidat, simple citoyen. De am'izay fotoana zay no halatsakay la fitoriana. Ahitana azy hoe manana immunité zao. De fankahitatsika monsieur le député nao sy azo atao ninona zany fa tsy mipangaraka koho sy tsy fantapitsony fiany no hogadrainy eto. Ho saziny lalàna. De hitatsika eo na avocat zatiny aminao ao. Rehefa seho le immunité nao. Une fois vao accepter ny candidature anao. De olona tsotra anao. De hampafantarina anao hoe nianatra lalàna nandritra ny 5 taona zay ny ampy 2 taona. De ifankahitetsika hoe izy ny mbola hasahy hanao ny toetra sahala amin'ny ataonareo io. Fa zay ho ny olona mieritreritra hoe hiady aminareo zay tsia. Ahoana moa efa maliko aminao zao ve sera BC? Ny toerana misy anay nge ambonina de zahay kely karaha tsy mahavoalo caution io. Baka plus 5 ne zay vao plus 2. De zay ko mba hangataky ngamba raha zonga tany aura ngamba ataovy CP agny koa ny diplôme midrenam manao concours e. Sy ny manao magistrat, sy ny manao commissaire, sy ny manao raha mba ataovy diplôme CP. De hitanareo ny comportement reo olona mivoaka avy ao rehefa CP, diplôme CP na baka na BPC no afaka manao an'izany. Fa zay ho sisy raha BC. Misy olona manantena fa io fa hitabataba ry Paolo sy ny sisa zay sy hitabataba. Fa zay kosa de miteny hoe malahelo zahay sy mahafaly anay. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, nareo membre du gouvernement, nareo membre du bureau permanent de l'Assemblée nationale hoe mba misy fananarana avy aminareo de anareo antoko politika mitodika aminareo ao. Ny rôle ny antoko politika ny parti politika de mitady olona mendrika atao candidat amin'ny fifidianana rehetra zay misy amina firenena iray tandalana. Mitady olona mendrika hatao candidat. Zay ny asan'ny antoko politika. Nataonareo ve ny asanareo? Mendrika ve ny olona nataonareo candidat? De nareo ihany hitsara azy amin'ny alalan'le vidéo malaza be io hoe tena nanao ny asany ve le antoko nandatsaka an'ilay olona manevateva nareo satria ianareo mpitondra fanjakana ambony ihany ny soloan'le olona reo tena. Zay ny antony teny. Zay ny antony antsoina hoe représentant de l'État. Fa na isika ngamba mety tsy mahay azy. De apitaina aminareo namana manomboka eto. Ataovy tsara ny comportement tsika. Mba hanajany olona tsika koa. Mipetraha amin'ny toerana neutre tsika. Ho avy ny fifidianana, ho avy ny zavatra rehetra. De zay tenen'ny texte no ataovy. Fa hitanareo ny zavatra mitranga zao. Fera manompony regny mpanao politika. Zay sisy diplôma regny de fanambaniana ihany tsy maintsy valiny satria tsy nianatra. Tsy manana sisy raisonnement io. Tsy manana ny savoir vivre io. Sisy savoir être io. Nefa efa sananany le savoir, sy ny savoir faire efa sananany. De mbola tsy manana le ray ambiny izy. Savoir vivre sy ny savoir faire. Noho izany manomboka eto, za sy mandidiny membre ny sinady. Tandremo. Sao hisolelaka mpanao politika. Tandremo hoy. Sao hanaraka baiko ndreo mpanao politika sy manjary reo. Tandremo sao de hanaraka ny baiko n'olona tsy lehibe nao. Zay tenen'ny lalàna sy ny lalam-pandrenany. Satria ny olona tokony ho lehibe eto de ny président de république zay voasoratra anaty constitution. Zay ny sy ny prime ministre. Indrindra lehibe ny gouvernement, lehibe chef de l'administration, zay ny lehibe sika fonctionnaire. Fa sy soratra anatin'ny constitution sy ny loi rehetra mirezirantsika, ny asatsika, sy ny déontologie sy ny sisa lalàna rehetra. Sy soratra hoe député sy sénateur ny lehibe tsika. De mbola asakasaky ny zay sagnagna zay mbola hagnaraka ny baikony. Mitodika amin'ny ministère rehetra eto Madagasikara. Atakalonareo ministre, SG, DG, ny derahasy, ny toeranareo ny voninahitra ny mpiasam-panjakana. Satria ny député ny afaka mitabatabanareo ao amin'ny assemblée ao sy ny sénateur ao amin'ny sénat. De
mba aza takalo am'zany fa zay tsy mampandroso ny administration publique mihorohoro ny mpiasa mihorohoro amin'ny affectation mihorohoro amin'ny abrogation olona efa tsy manana sy ampy karama sisy tagno hipetrahany ny sasany moa indemnité de logement 2 alina 10 alina de mahatsiaro ampamaky boky hoe le fiainany miainany andevy tany amin'ny 1700 no iainanay mpiasa-panjakana eto Madagasikara fanandevozana no ampiaininareo anay de aiza moa tsika sikrosofana aiza moa ny administration publique sy hinana ny fatiny matoa ny olona tsy mandoa hetra matoa ny olona tsy miraharaha zany fian'ny fanjakana zany de sisy le présence de l'état satria zimbazimbaina vingavingaina ny solotena mpanjakana any amin'ny faritra rehetra any sy ny mpiasa mpanjakana ka ahoana moa ny hisian'le présence de l'état ahoana moa tsy mirongatra ny insécurité sy ny désobéissance civile désobéissance fiscale sy mety mandoa hetra tsony ny olona de babangoana ny mbola mpanjakana satria sy tsony ny tietanindrazana olona mpiasa mpanjakana ambony aza zimbazimbaina solom-bavambaoka tsy manao samboady amasin'olona de izy mbola mitena lao video de hoaiza ny mpampianatra zapy hoaiza ny mpampianatra amin'ny EPP ny mpampianatra amin'ny lycée manjaka loatra le mpanao politika nefa tsy ampy bagage de raha vao tsy ampy bagage de rehareha sy oeraoerany nanampian'le bagageny de manambany olona manatsatsy olona manevateva olona de raha mbola izany ny hitohy miala tsiny amin'ny vahoaka malagasy zay mpiasanareo tsy ho vitanay ny asanay ampanaoviny député ny sonia ampanaoviny député ny dossier administratif rehetra ampanaovin'ireo député reo ny fisolotena mpanjakana de metenu izy ampanaovy tenina polisy gendarme miaramila administrateur civil ampanaovy tenina adjoint d'administration regny ampanaovy tenina assistant d'administration ireo solom-bavambahoaka sasatsasany sy izy rehetra marobe ny solom-bavambahoaka fa misy sasany manana fahendrena de tadidizo zay sy amalifaty fa 5 taona anao maolo mafidy anao fa zahay eto mandrapaha retraretinay fa zahay sy hotrasan'ny piège nareo solom-bavambahoaka sasatsasany hibloquer ny machine administrative satria rangitinao zahay fa za manokana aloha dia anisan'ny tezitra anisan'ny sorena ny hitan'ny fihetsiky ny député tanatin'iny vidéo iny hoy izany ve mitoetra mendrika ananany olom-boafidy hitondrany Madagasikara ity izany ve olona mendrika naramaso tokoa satria raha ny fihetsika nasehony dia fihetsika feno fitiavatena feno avonavona tsy fanajana mendrika an'izany ve i Madagasikara ity ka hoy izao hoe revoaka malagasy tsara kokoa itsika raha mba tonga saina manoloana ny zavatra toy izao satria toa ataon'olona fangorona karena fotsiny ty firenentsika ity olona tsy mendrika hitatana akory no mitatana olona tsy haiko sony zay fomba lazana azy tsy hoe manaratsy na mitsikera mitsara fa ngamitsika samina eno dia afaka mitsara hoe ahoana tsara ny zavatra natao mendrika ve olom-boafidy ka hoy itsika vahoaka tongava saintsika manoloana ny zavatra toereny njaratsika no mampiseho fa tsika vahoaka ny fahefana ampiseho iazy io hita io ny avinavina sy ny reharehany hita io raso samy ten'Andriamanitra ho ela velo Madagasikara